ary miaraba indrindrindrindra ny mpiaino sy ny mpanaraka ny okazava amin'ny ity andro ity. Fampiaraban-kira Relosy. Zay no iran'eto miarabana antsika rehetra ary mpiaino jaina makasitraka makatela indrindra topo. Hitra amin'ny akombavao misongadina aloha isika vetivety valopolo taona anjoron'ny firenena mikambana anatrika ny feonambe ny filoha Rajoelina hitondra ny feon'ny Sadek. Fandikan-dalàna teny amin'ny lapam-panjakana ny tao amin'ny anteny Merandolona no nitorany Babasy Clémence. Tambazotra iraisana Antananarivo mahatratra hatramin'ny 5,000 ny fidinan'ny famokarana herinaratra. Mbola ao anatin'izay akombavao izay ihany sika ry mpiaino ajaina. Mercenaire karana nanimba fambolen'olona tao Androkaroka tany Mosbe io feonamben'ny fahavalopolon'ny firenena mikambana Andrinjary Madagasikara. Député fidèle Razarapiera namely fantsy an'ireo mpanohitra any velany. Marary efatra tamin'ny raharahany Ambomalaza tsy ao amin'ny hôpitaly Sekar any Maurice Ntsony. Zay ny vaovao misongadina nentina tamintsika ry mpiaino jaina makasitraka makatelina indrindra topo. Vao manomboka ny herinandro marsial dia betsaka ny zavatra holazaina. Manana ny heviny koa ny mpiaino rehefa avy eo. Fa ny hoentintsika voalohany aloha aloha tonga dia alamiko le programantsika. Ny entina voalohany trangam-piarahamonina zao. Miaino tsara tsika rehefa avy eo dia faharoa ny valin'ny investigation satria efa tonga eto marsial tao anatin'ny investigation zay ana dia nitohizana fifandraisana teto ny solombavambahoaka an'Arivomamo dia misy valiny mba omena antsika ihany koa zany foifoy dia ao aoriana zay tsika mamarana amin'ny famakafakana dia resaka angovo zay dia avy eo miditra ianareo mpiaino amin'ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday akafaingo ary Relosy. Ty trangam-piarahamonina anankiray voalohany horesan'ity marsial tena zazany eto dia tena malahelo ny mpandraharaha malagasy. Malahelo ny mpandraharaha malagasy, ny mpandraharaha madinika io na ny mpandraharaha inona satria nahoana misy zavatra ohatrany tsy dia tokony ho hita kanefa ataon'ny sasany hita le izy. Asa na mpisavovono anatin'ny sehatra ara-politika sy ny seho misy amin'izao fotoana dia lasa perturbena daholo n'importe zavatra miseho eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny mpandraharaha anankiray ny olona malagasy anankiray raha manana orinasa ka mitsangana ny orinasa ny Marsial sy Mamsoa dia raha ny tena marina dia mitsangana ara-dalàna misy taratasy ara-dalàna ny sokafan'izany orinasa zany ahafahany miasa sy mandraraha ny asa rehetrarehetra izay ataony. Mampiasa izy ary zay ny tena mampalahelo azy satria nahoana manisan'ny mahafinaritra mihitsy ny mahita ny malagasy mpandraraha mitsangana manome asa an'ireo malagasy tsy anasa. Ny zavatra misy ao anatin'ireny dia tsy maintsy manaraka ny lalàna sy ny zava-misy ny mpandraraha sy ny orinasa anankiray rehefa ampiasapiasa zay izy mazava ho azy ara-panjakana zany ao anatin'ny lalàna. Ny zavatra miseho somary mampalahelo marsial dia misy olona diso repera sarazo marsial le resaka hoe misy olona diso repera matetika fa rehefa sendra olana izy ao anatin'ny mpampiasa ao anatin'le orinasa dia le mpanao gazety no atsoina. Anisan'ny voantso tamin'izany tsika atsoina hitaraina ny problemany ny tanjony dia hoe hiady amin'le tompona orinasa. Mpanao gazety tompoko tsy miditra amin'izany oka zava ny resaka. Arazaman Patrick
na Martial na ty fandarana okazavy ty tsy andeha hiditra amin'ny situation ohatran'izany satria nahoana orinasa nisanao ihany ianao ihany malala ny eo ny mpampiasan'ny orinasa no fianao tao ao anatin'io ny zavatra azoko tenenina ao anatin'izany dia zao matoa miasa amin'ny orinasa ny olona anankiray dia misy ny contrat de travail eto koa zao mba manafatra amin'ny orinasa rehetrarehetra ny mpandraraha rehetrarehetra malagasy ataovy ny contrat de travail fa ilainy ireny za tsy manao hoe tsy manao fa misy olona somary manangambovina any amin'ny resaky tsy izy ny zavatra miseho dia mipanga an'ilay orinasa izy sy mitady hevitra maro samihafa kanefa sanatria mivava nanao faotana mafaty tao ka matoa ny tompon'ny orinasa anankiray mipanga anao ao anatin'ny situation tsy mety misy zavatra tsy mety eo zany mazava ho azy fa tsy le orinasa za tsy manao hoe marina be ny tompon'ny orinasa fa situation interne mpampiasa sy ny orinasa no misy fa tsy idiran'ny mpanao gazety re tompoko tsy mampatrika ny antsonareo ka hoe nitoriny ihany ny anina dia ndana dia ohatran'izao dia ndao anaovy intervention miala tsiny ary zay koa mba hijoroantsika mpanao gazety mihitsy manko zay zavatra zay ary ny mpanao gazety namana dia tenenina mihitsy ao anatrehan'izay fa misy olona mampijabaka zavatra tsy tokony hijabahana dia lasa mampiteniteny foana indraindray zao ny zavatra zao nle tranga orinasa anankiray orinasa anankiray eto Antananarivo mampiasa olona azo lazaina hoe rehefa mihoatra amin'ny 10 moa zany ny mpiasa ao dia efa azo lazaina hoe betsaka izy zay ny zavatra nisy Martial dia zao tonga amin'ny fotoana fialan-tsasatra dia nandeha niala sasatra tany Toliara-tany ny tompona orinasa miaraka amin'ireo zafikeliny sy ny zanany mazava ho azy ny zavatra nisy talohan'ny ainga dia nisy ny passation de service mazava be ao anatin'ilay izy voapirofo tsara zany nisy ny passation zany dia napetraka ohatran'ny formalité rehetra amin'ny orinasa misy ny tompona andraikitra eo amin'ny asa dia miandraikitra niny amin'izay rehefa vita amin'ny formalité sy ny sisa loka rehefa nandeha tany amin'ny vakansa zany le tompona orinasa dia niverina ny zavatra misy niverina avy any ny versement ny orinasa ny vola miditra betsaka ny tsitapopoka ny fitaovana maro samihafa betsaka ny tsita voahodikodana betsaka zany ny zavatra nyseho tao anatin'ilay izy fahampangana normal be le tompona orinasa raha ohatra ka mitondra anao eo anivo ny fanady adiana eo anivo ny manam-pahefana dia ianao hiaro ny tenanao dia le tompona orinasa indray ny andeha hidedavanao hevitra hatrany miresaka contrat de travail fa ianao nga ny asa atao tsy nanao contrat de travail lainga kosa zany eny fanady ataoko temporaire fotsiny ary mipiasa anankiray tsy maintsy manao contrat de travail ary tsy maintsy manasony taratasy ara-dalàna ao anatin'izay ny zavatra misy nataon'le olona tsika mpanao gazety no antsony miala tsy ny tena teneniko eto le izy ary tena somary natezitra ny zavatra misy satria ahoana moa ny idiranay mpanao gazety amin'ny problème manao ao anatin'ny sehatry ny orinasa esanao izay ngany nanao contrat tao izay ngany nanao ny soniny contrat de travail anao izahay ngany nanaovan'le tompona andraikitra sy le tompon'le orinasa passation taminao ka rehefa tonga ny patsaraitsy ombavo dia vonjeo aranoatra fa zao zay le zavatra tsy mety ka ny zavatra tiako tenena dia zao raha ohatra ka nandeha tany manam-pahefana zany polisy na gendarme alao anao ny asan'ny polisy sy ny gendarme ao anatin'ny fanady adiana zay ataony fa tsy hitadiavanao vonjy zany tsy hitadiavanao olona fa matoa tranga tompoko ny zavatra nisy tao matoa ny mpampiasa anankiray tonga tamin'ny sehatra ohatran'izay nisy zavatra niseho tao mazava ho azy ny tena matezitra mantsy Martial dia zao ny eritreretiny azay koa zany sady fanabeazantsika ny olom-pirenena ny hoe ny mpagazety hafa mihitsy tompoko ny andraikiny fa tsy zavatra ohatr' zany hoe misy zavatra manjoanao
ka lasany polisy gendarme ianao dia andao hiantso mpanao gazety. Tena tsy izy zany. Raha ohatra ka hoe misy vaovao marina, ainay mpanao gazety milatsaka, mijery manadiady, mamantatra, ary mbola sy vanina hoe inona ny vaovao azo raisina amin'ity, inona ny zavatra tsy azo raisina ao anatin'ity zavatra ity. Ka ozy izy zao hoe za eto ny teny hoe rary ny tompon'ny orinasa anankiray raha tonga tamin'ny fanapahan-kevitra andraisina tao anatin'izay ao anatin'ny fanadiadiana manoloana satria nahoana mba tonga any amin'ny polisy gendarme nge zany zavatra eritrereto kosa hoe ianao manana orinasa marsial lasa ianao vita passation ara-dalàna tonga vany ianao mba mieritreritra hoe ao anatin'ny fandrosoana olona nametrahana fitokisana sy ny karazany zavatra hafa no miseho, ny vola tsisy ampy, ny fitaovana betsaka mivery, firaisana tsokombakomba amin'ny zavatra manahirana, baky any le orinasa dia rehefa baky le orinasa dia iza zany ny jaly eo. Izay ny tenenantsika an'le izy foana hoe miaro ny orinasa malagasy satria nahoana zara nge misy an'ireny ahafahana miasa sa tsy marina ny fanajan'ny olona tsirairay ny asa io na masika na tsy masika ny tompona orinasa tompoko rehefa nanana fanapahan-kevitra ianao hiara iasa aminy dia tady io fa misy foana ny fatokisan'izay apetraka eny aminao amin'ny andraikitra izay raisinao fa asakasaka ao izay hivadika aminy. Ka rehefa mivadika aminy ianao manana ny fanapahan-kevitra raisiny koa ny tompon'ny orinasa eo anatrehan'izay. Tsika tsy resaka inspection de travail sy ny karazany zay le niteneniko hoe rehefa misokatra ny orinasa ray mazava ho azy ara-dalàna ny atota taratasy sy ny sisa ahafahany manodina ny orinasa amin'ny asa zay ataony fa ty tranga anankiray ty manko somary tena manahirana ary izay io tenenantsika na namana mpanao gazety ary mba tena hoe ifampitenenina daholo fa misy mampijabaka amin'ny zavatra tsy tokony hijabahana, misy mampiteniteny foana amin'ny zavatra tsy tokony tenenina dia ny zavatra misy ka za eto hoe mamela malalaka mihitsy ny mpanao fanadiadiana, ny polisy sy ny gendarme raha ohatra tonga tamin'izay ao anatin'ny fanadiadiana sy ny fitadiavana amin'ny marina ary fampiarana ny lalàna rehefa tonga izay fotoana izay satria tsisy ambonin'ny lalàna eto. Fa mampalahelo angira dia ohatr'izay foana ave zany ny problème mahazo an'ilay orinasa gasy kely rehefa mba hoe misokatra dia misy amin'izay misopatra, misy ny zavatra sahala amin'izao dia misy ny fizahozahoana ary esory ao anatin'ny saina koa manomboka eto ny fahalalana anay sy marsial izay sy marsial aloha zany eto hoe izay mahalala mampatrika mpanao gazety ka raha misy zavatra fa rehefa mba tsy nisy anina dia andeha atsonay ny okazava dia andeha mba ho tenenina eo tena miala tsiny tompoko tezitra nandray ny telefoninao tamin'ny fotoanandro fa zavatra tsy tokony hidirana aty satria ianao niantso any ny insiste zavatra betsaka miala tsiny. Misy ny tompony andraikitra amin'izany fa tsy ny okazava koa ny fitaovana entinareo ka atao biby fampitahorana an'izana any izay tsy biby fampitahorana fa au contraire ary zay olon'ny fiarahamonina ao anatin'izany ka miala tsiny dia miala tsiny zary mampirisika ny tompon'ny orinasa ao anatin'izany hoe misy ny fehezan-dalàna sy ny sisa, misy ny ambaratonga izory ny lalanareo ao anatin'izay anjaranareo mandray fanapahan-kevitra amin'ny mpiasa izay mety manaonao foana ao anatin'izay satria matombo tranga ho any zavatra ohatry dia nisy zavatra niseho tao zay ny zavatra misy marsial. Misy zavatra miseho ka rehefa kenda mivomangana telonao anao sanatria ny vava miala tsiny tsy anamarina na mety ilany fa mety so dia sanatria zay misy hoe nahodikodinao ny volan'ny orinasa, nangalarinao ny volan'ny orinasa, na ny zarazarainareo tao, nalainareo ny entany sy ny sisa kenda rany loatra dia zao andao hiantso mpanao gazety fa mpanao gazety tsy hain'ireo fa rehefa tratra mpanao gazety miala tsiny. Mpanao gazety tsy izany mihitsy ny fitaovana ilanareo mpanao gazety asa misy teny masina eo aza ny teninao manoya zany mameno hoe ny zon'ny tompon'ny orinasa ny le nametraka reo nanao passation sy ny karazany tao aoriana amin'ny fatongavana zany dia hoe zony ihany koa ny mitatitra an'izany anivon'ny fitsarana satria manko matetika ampitany filaminana raha tsy mahazo ordre hoe anao fisavana na anao fanadiadiana fa mitorana matetika mipetraka any amin'ny any ny fitoriana vao manao le fisavana izy akoatrany hoe flagrant délit misy mpangalatra dia atsona ampitany filaminana dia misambotra izy fa raha hoe enquête ohatran' izany matetika miditra raha-pitsarana izy dia mahazo baika amin'ny fitsarana mihitsy manao audit moa filazantsika azy
ray aloha zay fa roa na ny mpanao gazety manao an'izany aza raha to hoe misy tafajabaka aminay mpanao gazety de tsy arovany ho lavitra ny mpanao gazety satria tsy zay ny asantsika fa milaza mitatitra vaovao no asantsika raha ohatra zany nisy an'izany de miantso mpanao gazety hoe niantso an'izao ny orinasa zao noho zao de mitatitra ny vaovao iny de zay fa raha hoe hiaro miditra miaraka amin'ny pirofo zay indrindra le etsona na ary tia ny tena izy tranga hoe le resatsika ty zany a lasa hoe tranga ray anatin'ny arivo zany hoe 1 pour 1000 satria matetika nipiasa foana matetika victime hoe zay tsy azony tamin'ny karamanay tsy azony 13e mois anay na ena ny oranay tsy nahazo fisitrahana fahasalamana sy ny sisa matetika lahany grevy azy ampiasa eo anoloan'ny orinasa fa itya le tompon'ny orinasa ndray ny victime amin'ny ataon'le mpiasa vao maika izy tena plus délicat vao maika saripady zay azy zay zanay no azo anampiana an'izany de anamafy ny teninao hoe tsy fitaovana ierovana ny olona ny asa fanaova gazety na ny okazava indrindrindrindra fa natao ilaza sy amoaka vaovao ihany hoe zao ty trango ty hafa mihitsy manko zavatra idirana hoe fa mitorana ohatra tsika manao resaka hay orana jirama ohatra resahana reny ny resaka siazy raha zany zavatra hafa mihitsy zany investigation zany fa mifakana vaovao miantso le olona de tonga any mpanao gazety afaka tonga izy fa raha manao an'izany ianao tsy de za eto tena ty teny atsipoko ho an'ny orinasa malagasy manavitra ny malagasy amin'ny alalan'ny asa tena atsipoko hoe ampanaovy contrat de travail ny olona ary aloha ho feny tsara ny fepetra ao anatin'izay fa le zavatra ohatran'izao tena manahira ka ty moa zany tompona orinasa anankiray zany trangam-piarahamony izy io tompona orinasa anankiray tena tratra ny zavatra nanahirana mihitsy nampalahelo de reto nanaonao foana indray ny vahaolana ny tadiaviny hono andeha hiantso mpanao gazety miantso polisy ozy ny fitenena ka za eto mampirisika ny tompon'ny orinasa izory amin'ny lalana araky ny tokony ho izy amin'izay procédure rehetrarehetra mihitsy de alao ny mpanao famitorana ny polisy sy ny gendarme anao ny asany araky ny tokony ho izy fa tsisy idiranay mpanao gazety zany mialatsiny aminao zay niantsoantso anay sy ny sisa ka ny ampangapanga ny orinasa tena mialatsiny tsy idiranay mihitsy tompoko azafady tena elana tsiny be da be fa matoa ny tranga ny zavatra ohatran'io ny zavatra nataonareo tao matoa le tompon'ny orinasa tonga tamin'ny fanapahan-kevitra zay mety ny raisiny ka mialatsiny tsy maintsy miapoe an'izay zavatra zay amin'ny ty androany ty miapoe ihany ko an'ireo orinasa malagasy zay misandratra sy efa misandratra manampy ny malagasy tsy anasa rehetra ao anatin'izay fa ho an'ny mpiasa ty zany mba torohevitra anankiray karazana moral kely anankiray de tsotra be fotsiny hoe ajao ny asa rere olona fa aza manaonao foana ary raha mbola miasa ao anatin'ny orinasa ianao de fadio manaratsy ny orinasa esanao zay fa mifanapahan-kevitra tsara indrindra rehefa tsy mifanarika ka tonga mifanapahan-kevitra te hiala ianao de mametra fialana amin'ny alalan'ny ara-dalàna misy ny taratasy atao sy ny sisa fa tsy mandeha manaonao foana ka andeha higafigafi ny orinasa isanao na angalangalatra na anodikodina na sanatry mivava anaonao foana fa ny valin'izay manao ahoana mamaya oka zava D'abord Martial nisy ny karazana investigation afany potony mihitsy nataonao tamin'ny fotoana momba ny solombavam-bahoaka tao Rivomamo tao aiza hoe izy zay efa misy azo resahana vereny resahantsika rehetra tamin'ny makasitraka mampatrika ny andro nanaovantsika ny investigation alarobia moa reny tsena mety atosika rehefa anaty adina tsy retsaika any Rivomamo akory lay ataotsika hoe fiatsoana ny vahoaka amin'ny hoe reny fiantsina natao reny tsy retsaika loatra zany fa de hoe ny mpanara-baovao no mijery fa ohatrany hoe tsy nisy ninina de na eo meritsetosika ary iny de ohatrany hoe azy ny azy satria ny etsena ny nalehan'ny olona teny de nametraka ny sary de nisy ny songadina ihany koa le hoe raha olona natao hatrana hoe tsy netiny nataon'ny lehibe ny district de tsy nijoro teny izy satria mety tratra ny torabato izy mety tratra ninina izy fa nijoro teo amin'le toerana mihitsy izy hoe
voalohany tsy nazona lalana le hetsika mijoro izy faharoa nangataka dinika taminy ary solombavam-bahoaka amin'ny anna lisitra fivoy ny avany manjakandrina sy ny avao arivo mamo anankiray le tsy mety miteny mihitsy ozy ny olo fa maninona ary le députera Gerson Antoine ihany no miteny fa idadanay tsy mety miteny za mahayan'ny antony zany aloha namana mampatrika de tsy nisy Akazobe eo satria Akazobe efatra mantsy ry zareo avy any Akazobe député Princy ao zay de ny zavatra hita zany de hoe tsy niala veana amin'ny asa ataony iny lehibe ny distrika hoe tsy nahazo alalany nareo de tsy maintsy eto zay faharoa tsy nanakana an'le filaharana koa ny lehibe ny distrika fa nakavepetra hoe reo ny mpitandro filaminana nanara-maso teny zay aloha zava-misy ary fatelo tsy hoe mieritseritozy ray manontolo no nioraka fa na ny mpanao gazety ary de ny olona miasa ao amin'ny radio fivoarana ihany no mitazona telefônina sy ny karazany eo de reo aloha zany ny akamaroan'ny mpanao gazety nanontany ary nafanontaniana aza mivaliany distrika tsy azoko za mifanontaniana ao zany satria mission nendreo fa efatra de misy ako ny any anivon'ireo mpitondra fanjakana mpiasa fanjakana zany nresahany eto hoe le STD le voatsindry hoe reny ainy tsara zay tsindry zay satria reny le hoe tsy mitenina hoe grande muette ao fa adiny na malibotana ny be ny tanàna vo nyresahatsika tsika nanao zany ny alarby ny alakamisy any ny tsy ny andrela zany be ny tanàna mifamory de tamin'ny zomatra eo zany nanao fanambarana imbonana atao ambato miravavy vavadiny fahatitasy ireo be ny tanàna ao amin'ny distrika Anarivo Mamo ny akamarony ao ireo tsy miakina zay lany ary ao ireo avy amin'ny vovonana Irmar zany hoe ny orange moa tsika na miaradia amin'ny andro rajoely tsy maninona zany ary ity ny tena zavatra fivoy le fivoy mihitsy ny tao zay no nampimeka zany hoe me anao raha ty ivelany hoe tsy diso amin'ny famakafakana mihitsy mampatrika sy marsial ary ny okazava hoe na leo am'le fivoy aza tsy afapo zay matsy tsy diso amin'ny famakafakansika de zao le izy tsy mbola nanao an'le réunion consultative na hoe fivorina fakan-kevitra le député ra Gerson Antoine hitan'ny avany araka fomba fiteny faharoa niezaka nanatona lehibe ny distrika ahako andre matora Zafindralambo Rojariny ainy azafato a monsieur le chef district inona ny toy ny tao arinan'ny alarby fa lakamisy zoma sabotsy mitoy mba efa nanantona anao ve ny député ra Gerson Antoine sy ny fivoy tsy mbola nanantona satria nahoana raha tena ilainy député Antoine lay siad de hoe mbola tsy ampy anao ve le tamin'ny larby iverena anaindray amin'ny larby fa vitao ny taratasy raha ohatra ka baiko le izy fa raha tena nanana humilité na souplesse zany hoe fanetretena de hoe monsieur le chef district andriamato lehibe ny district ritanao reny zany fa niady mafy ao amin'ny siady nisy ny antso nataon'ny sinady hoe tsy misy vahaolana afa tsy mifampiresahana tonga eto aminao inona ny olatsika avoamoana an'le siady tsy nisy atretiny zeste zay le izy manambony tena za efa nyteny hoe mietreritra ny tena ny filopirenena kely Arivo Mamo nge zany Antoine ra Gerson zany afaka mibaiko fitsarana navoaka any amin'ny fandarana hafa any ange zany hoe za zao mbola tsy député tam'zany tsy ianao mamoaka didim-pitsarana fa ny procureur sy ny ao amin'ny tontolon'ny fitsarana fa tsy hoe tsy afapo am'le didy raha tsy afapo anao de mapakatra fa tsy ianao no mibaiko hoe de zany fotsiny ve de ny any tantany saina daholony hoe misy sazy ara-pitsarana ao de mpitsarana manaprofo ohatran'le niteneninao teo ihany hoe orinasa vo eo anao naka ohatra raha ianao mpiasa nametra nanaovana pasation hoe nanodina vola sy fitaovana de ianao andeha hitory de ianao mieritreritra satria ianao nitory de mpandresy ohatrohatran'izay ihany nge zany le Antoine ra Gerson misy mahatsara ny fampiasana an'le radio ao fa ny défaut nafatosoana de hoe lasa manana tendance na hoe lasa manana fahazarana mibaiko an'ny zandary na ny mpiasa fanjakana farany na Patrika akoatran'le fanambarana de ny nanambaran'ireo hoe tsy mbola nanao fivorina fakakevitra mihitsy lay député iza zany ny marina sady tsy nanitsy an'lay tetibola izy
dimanjato itsy koa arisorako andriamatoa lehibe ny distrika ny teny ahy ianao le izy fa azarako ny miteny fa nytiako teny dimanjato tapitrisa ariary lay siady ozy ny lehibe ny distrika fa tsy 10 tapitrisa hitanao raha ohatra zany le izy a tsy nahitsy chef distrika raha hoe ngeza be le izy de nakele hoe kely de na lehibe azoka fa ny anazy zany a dimanjato ny lasa voateniko 10 fa dimanjato tapitrisa de zay le tranga de zay mahatonga ny hoe tsy mitovy ary zaho tena misaotra mbola nanao koa ny député Rodin hoe tsy niresaka taminay tamin'io ianao a zay tsy nanan'olana tamin'ny lehibe ny distrika de ianao aza miteny mihitsy ianao hoe miaraka aminao zay fa tena marina ny azy a fiefiny tim za mieritretosika sy arivo mamy zany tao anatiny vamitona lavalava sarotra miady an'izany député Rodin zany zany député Rodin zany ny olona ny dakany maro karavany manana tany amin'ny ambavafony tamin'ny taona 3 sy 4 arivo tena tenenko anao fa maninona izy a sy tompoky la izy moa ny anaran'ny lerangato very tapoka avy any Manala Londo mpandrarahana vary zafaty fa diniko tapoka le izy mirahalahy no natao a candidat ny tim tamin'izany de ny dakany ravany manana amin'ny ambavafony de misy an'le député aingo pasteur aingo moa ny alalan'ny olona azy avy any Ambatolampy Sirazano Elson Julien avy any amin'ny Carion manjakandriny na député parasuité na lefa tao arivo mamo de na tsy ny voatsipaka zany a Ngia Rodin sy ny namany fa tena tsy niala tamin'ny ravany manana mihitsy Ngia Rodin hatramin'ny miara-manonja hatramin'izao lasa lany mosy io lalana avy any arivo mamo ampandrany io satria nahoana tsy niova amin'le fotikeviny izy za miaradi amin'ny filo fa rajerisao a nieritreritra hoe nilanja le firaisakina de tsy nisy tombontsoa loatra angamba de niala de avy eo ndray de nieritreritra hoe nandeha tany amin'ny citeny de rano vaovao eniko amin'ny loha rano vaovao ary de ohatrany efa nahazo voaboty tany ambadimbady ty tany teo de io izy milaza eritreritra ny anao sénateur sy ny sisa na andatsaka na ny tenany izy aloha tsisy za miteny aminao a mipari aminao tsy misy olona alefa melo zany eo ianona anao latsaka sénateur fa izy mihitsy ny te olona lasa sénateur za miteny anao an'zany iny tsy manaky ambany iny bandy mialatsiny avy teny hoe bandy akamba zany tsy hoe manambany na manambany namana iny bandy akamba manana vision de niteny any izy am'ireny le valy teny hita hoe namaly avatra ny okazava le fandarana tamina teatra ray fa ninoko ka makasika an'izay zany de hoe mandraisany andraikitra anao fa ny lehibe ny distrika tsy nanakatom-baravarana ary satriny eritretra hoe dimanjato tapitrisa zany ange raha zaraina amin'ny commune 3 fa manana 100 millions 100 millions zany ange mahavita ny lalana avy eo ameritsetosika mandalo an'ny Ambomanarivo makany amin'ny Dobomanga de tonga any Mora rano raha anaovana imo mahavita lalana mialo Ambatombiravavy mitsofoka ny toerana any mahavita lalana eo Rivo Mamy mandeha makany Amboanana na Mpamangy raha zany no azony commune fa maninona ny tsetsehanao fa bloquenao le izy de lehibe ny distrika no soketainao tsy manao ny asany tsy adala ny synady sao de mieritreritra hoe synady administrateur civil de bloqueo ny siady ahafahan'ny faritra mandroso sy ny commune mandroso ampienjeran'le fitondrana hoe zay le izy satria mampifano izy koa amin'ny amaranako azy ianao mieritreritra le konkonina an'le coup d'état ao anatin'le oronam-peo de mbola nanazava indray hoe montage non fa navoakan'ny olona le izy aza mba tratran'ny olona amin'ny ainginy ihany zay mifandehan'io de hoe mifanohy zany le hoe bloqueko le siady de mitaraina mijaly fa ampijalian'ny fanjakana karaha ho bloquena moa ny siady zany Martial iza no bloqué azy izy tenany de iza zany no voapanga fa soketany ny chef district iza no bloqué azy hoe averiko ndray mandeha solombavambahoaka de iza zany no voapanga amin'iny ny vahoaka ray manontolo ka zay le problème de inona zany nitetiky le solombavambahoaka raha ibloqué an'le siady zay asa vorivory de rehefa aveo ailika fa tsy mety mazavy zay oka azavy ty resaky ty mazavy andreva solombavambahoaka de bloqueo ny siady ampandrosoana an'le commune fa zay ny tanjon'le filoham-pirenena zay ny tanjon'nareo mera koa dodoro izy domitsy fotaony anay de avoay le vola fa tsy anina ny eo koa ny chef district manaraka ny anina tsara araky ny tokony ho izy mazava ho azy zao vaky-batsinana ny zavatra hoe io makomana sénateur zany izy zay ka efa anaty vokany amin'ny vakijery zany moka zay moa le kajikajy politika sasany eo tsika mahita azy fa de oka zava foany
ny famakafakana rehefa telo farany goavana be Jirama Marcel. Iazakazaka nefa ezaka amin'ny lamina satria izy tsy maintsy miditra any amin'ny fotony tsika. De tena hoe niangaviako mihitsy teknisiana hoe le jiareto amin'ny poteau. Izany nandrehitra amin'ny poteau dia izany tsy nentina pirehitra amin'ny poteau dia hoporofotsika ato anatin'ity investigation natao ity zany ary ny tantara ny misy marina ny entinay mampanao gazety investigateurnay. Nandalitsika tamin'ny roso roa arivo. Io ny daty naterahany délestage. Izany ray niteraka azy Marc Ravalomanana. Ary dia inona ny antony tonga délestage noho ny crise politique nisy teto. Satria nandeha fifidianana meloa amin'ny fotoana 9 Desambra 2000 ary nitoy le crise 2002. Dia nandeha ihany koa tsy maharaka ny filana. Ka voatery safidy lalana anankiroa ny fitondram-panjakana tamin'izany. Na manao subvention zany hoe vatsiana vola avy amin'ny volam-panjakana ny Jirama na manao privatisation. Efa nizotra nakany amin'ny privatisation ihany ilay paikadiny mitondra tamin'izany satria nomeny tantana ny orinasa allemande la meilleure ny Jirama. Semi privé ho tsika na privatisé atapany. Dia nanofa groupe koa tsika amin'ny vondron'ny matretre maromaro. Ary mividy solika tsy mitovy amin'ilay solika any hoe maka etsy amin'ny kabinet zay iny. Dia inona ny vokatra mety ho azo amin'izay ao amin'ilay groupe lafo ny ovany ary mety simba. Eo amin'ny solika miakatra tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ny solika satria miezaka maka miaro ny tombotsoany ireo orinasa nifana azy sy mivivarotra azy. Tsy nisy an'ilay vérité des prix tamin'izany. Dia hiditra amin'izay tsika ny fitondrana Ravalomanana no nanao ny contrat tamin'ireo central teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra samihafa 2020. Mbola nisy koa ny taona 19 ny fitondrana teteza mita haute autorité de l'État na transition ny vidin'ny groupe fahatelo tao andekaleka. Ary fitondrana Andry Rajoelina no nanao ny renégociation na hoe nanavao indray ny contrat amin'ireo orinasa efa hita nampiasainy fitondrana teo aloha. Zay le continuité de l'État. Ana dia tsy lanin'ny mpanjifa zany ny vidin'ny jiro ary tsy mamatsy tsy mamaly ny filan'ny mpanjifa ary tsy mamatsy an'ilay Jirama loatra tsisy tombotsoan'ny Jirama. Ny Jirama no orinasa manao hoe vente en perte na manana mampadrika. Vahola amin'ny fanjakana Andry Rajoelina dia hita hoe tsy maintsy manao fitrandrahana ireo todi-drano vaovao tsika takan'izay misy any Volobe Tetezambato Ranomafana. Tsy maintsy manao parc solaire, tsy maintsy manao partenariat public privé na troapé amin'ireo orinasa tsy miankina. Nisy andreny ohatra ny Toji Green, ny Mado, ny Green Power sy ny vondrona Sokota. Groupe telo fahatelo tao andekaleka dia novidina tao amin'ny vanim-potoan'ny teteza mita. May io tamin'ny 2020 dia mividiny nanolo ny fahatelo ary nividy fahaefatra any andekaleka ka orinasa Sono no manao azy. Mbola nijery ihany koa tsika ilay groupe 70 tonnes zay amin'ny tanjaka 500 mégawatt zay io taterina nanomboka amin'ny toerana ity hiakatra Andrenivohitra. Hoeny Ambohimanambola ny toerana anorenana azy. Dia natao koa ny facture prépayé mba ilana ilay fandaniana miopapana any amin'ny tranom-panjakana samihafa. Dia amin'ireo mpangalatra amin'ny Jirama zay nambaran'ny filoham-pirenena ohatra nalainy tamin'izany tamin'ny Majanga hoe 320 citerne tsy hita ny 320 citerne. Lasandry zalahy le zalahy le tsy mety hita amin'ny polisy. Mbola nanao ihany koa fanadiovana raha ho Antananarivo manokana dia niarany vory amin'ny ady amin'ny kolikoly ny piasa ny eo anivon'ny Jirama. Niaraka tamin'izany ny tale général Jirama, ny préfet Antananarivo, ny Bianco ary chef Fokotany 2010. Zay raha mahakasika ny jiro. Momba ny rano mba ampianana fatapahan-jiro dia nezana ny ametrahana an'ilay atao hoe UTC na unité de traitement compact. Ary dia manana tanjaka hatrany amin'ny 200 mégawatt zany. Ny zavatra misy ary namana mampatrika ny ezakazahantsika. Ena amin'ny 700 420 taona zana tamin'ny Frantsay Madagasikara. Najorin'ny Frantsay teto ny EEM na OE électricité de Madagascar. Kanisy ny fobe famokarana herinaratra atao atelo mita sy amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Raha famatsiana ho Antananarivo no resahana dia zay no vetiny.
Enimpolo sy mijato sy arivo roa amby fitopolo sy mijato sy arivo folo tapitrisa teo amin'ny malagasy republika voalohany. Dimy amby fitopolo sy mijato sy arivo raiky amby sivifolo sy mijato sy arivo republika faharoa niakatra hatrany amin'ny roa amby roapolo tapitrisa amin'ny malagasy ary efa hitan'ny filoratsiraka amin'ny fitombom-ponina indrindrindrindra teto Antananarivo ary hitany tsy fampian-drano sy ny jiro teto Antananarivo ka nanorina ny Andekaleka izy tamin'ny taona valopolo sy mijato sy arivo. Raha ny hitako tany Andekaleka dia efa nio manampiasa générateur efatra na hoe mpiteraka angovinaratra efatra dideratsiraka fa nyroa tamin'ireo ny vitany tamin'ny valopolo sy mijato sy arivo ary le nitantaraiky teo ny fahatelo ny vidin'ny tetezamita ny fahaefatra sy ny fahatelo le may dia nisolony ny fitondrana amin'izao andro najoelona zao. Raika amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo enina amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo nandala olana ara-toe-karena sosialy ary nefara amin'ny crise politique tsika dia hitatsika ny tolona raika amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo ndrara kung fu ny TTS ny carnage teny avolotsy ny sisa. Tena amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo enina amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo dia rava ny révolution socialiste malagasy ka niakatra andapa ny mpitolona nateraky ny Velona Rasalama. Filoha Zafy Albert, Premier ministre Francis Karavony. Tsy nijery ny angovo ny fitondrana Zafy Albert fa izy aza voatsipaka tratry ny empêchement. Afaka manamarina an'izany ny mpahay toe-karena mpiara-miasa aminy Serge Zafy Mahova, mpahay toe-karena matretry malaza zany. Enina amin'ny sivifolo sy mijato sy arivo ray sy roa arivo. Tsy resahana loatra ny fiverenan'ilay raiky alataloha fa nalaza tamin'ireny dia hoe navita pompiny 5 aizy zay zay jamby eo. Enina ambin'ny folo desambra ray sy roa arivo mipoaka ilay crise politique ateto io le fifidianana melombo fotoana. Nanomboka février roa sy roa arivo nisy ny atao hoe investiture indroa taona teny Mantasoa sy teny Vapaharbe valifady politika no nataon'ny ekipa Andravalomanana sy ny Tico Boys ary ny team satria izy ireo dia olon-dratsiraka ka nanangam-pahavalo singantsika ohatra Edgar Razafindrava milalaka Obama tately Andrenarivo prime ministre sy Pero Rajonavelo prime ministre alefitra zay tafiditra tamin'ireny raharaha DG tany sambaina manjakandrina sy ny orinasany sasany milaza ty tany razan'ireny rakotorinono ny mpilaza mpanao gazety azy tamin'ny fotoana socianatliste teo koa niteraka ny Notam ka Pero Rajonavelo no niaran'ny Notam voalohany teto Madagasikara tamin'iny fotoana nitondrany Ravalomanana iny. Telo sy roa arivo, sivy sy roa arivo nitondra Ravalomanana, tiako arivo maire izy tamin'izany lasa tiako Madagasikara tim ary filoha. Efa nananika ny roa amby roapolo nakany amin'ny 5 amby roapolo tapitrisa amin'ny malagasy ary manodidina ny roa tapitrisa ny mponina Antananarivo reny vohatra. Tsy nanorina tobon'angovo tsy rano ny fitondrana Ravalomanana ka efa olana nefa ny famatsiany rano sy ny jiro tamin'izany. Ny tombo filana ho an'ny angovo ka teraka ny atao hoe délestage. I Ravalomanana dia sady dadan'ny tim no dadan'ny délestage. Dadan'ny délestage Ravalomanana. Antony lehibe anankiroa zany ny tsy fampian'ny rano sy ny tsy jiro tsy maharaka. Fa olana hita ny fitondrana Ravalomanana anao subvention ny jirama. Iny le privatisation saritsariny ary indray le privatisation tena izy tena natsangana le MAP Madagascar Action Plan hoe hotrandrana ny Sud de la Lili. Vita ihany zay resaky zay nanomboka mivarotra kolaka ny jirama fitondrana Ravalomanana nanofa groupe lafo ny vidy solika lafo nanao contrat amin'ireo central ao amin'ny RIA zany na ny réseau interconnecté d'Antananarivo sy ny faritra roa amby roapolo izy ary zay no natonga ny anarany hoe Reine délestage. Sivy sy roa arivo fitondrana tetezamita voasazy Madagasikara fa mividy ny roplan Air Force One 2 tamin'ny volan'ny Banque Mondiale sy FMI amin'ny volan'ny sosialim-bahoaka ny filoha marika Ravalomanana io le hoe filet de sécurité mitetina 7 tapitrisa dollar amerikanina manodidina ny 9 sy roa alina sy ray hetsy tapitrisa vola malagasy zany 126 milliards d'ariary. Ny hidiny famatsimbola na robinet fa navitany tantana sy nanodina ny machine administrative i Andry Rajoelina. Ary voalohany karaha mampampianatra ny vidy générateur iray izy tao Andekaleka le nilazaiko fahatelo teo. Fitondrana HVM Rajoanary Mampianina. Olona tonga ho azy teo amin'ny fitondrana noho ny nini zany Rajoanary Mampianina zany. Vao nanangana ny atoko Razakambady. Zay moa filazan'ny mpanao gazety azy. Tsy mba nanangana foto-drafitrasa momba ny rano sy ny jiro ny fitondrana HVM fa nanohy ny vitany tetezamita. Ny fitondrana tetezamita zay nanangana toeram-pitrandrana angovo
ao ny tetikasa ho an'ny fanjakana manokana ivolobe saofika ramafana sy ny sisa ary eo ihany koa ny torape tojigrina green power sy ny sisa ary karoka vaolana foy ezaka de ny jirama nasina générateur antoniny ezaka miara-miasa amin'ny privé ary lavitezaka de reo tetikasa ivolobe central ivolobe ny centrale solaire ny éolienne ny centrale thermique fanavoazana sy fanorenana ny fitondrana rajoelona no mitondra vaolana antitra simba fitaovan'ny jirama na ho an'ny rano na ho an'ny jiro tsy ampy ny famatsinana rano ny fitombom-ponina 7 hatramin'ny 5 20 tapitrisa ary mananika ny 3 tapitrisa malagasy ka ny 3 hatramin'ny 4 tapitrisa de mivangongo eto andrenivohitra sy manodidina na periférie ary zay mahatonga ny olona ny rano sy ny jiro eto amin'ny terenivohitra Madagasikara ty rano vaolana napetraka ny UTC na union de traitement d'eau ronjato KVA na odis ohatra ny eny andorany fotsy zay efa miasa 420 ora amin'ny 420 ora ary napiakarina hatrany amin'ny 3,000 metatra kibo isaky ny ora ny rano vitan'izany odis andorany fotsy izany efa miasa ny station de surpression Tana Est zay mamatsy an'iny Andrainarivo Ambotrakely Betongola Andaranjana Ankatso iny nosoloana ny transformateur simba eny Ambivy zay mamatsy ny eny Ambivy zone Filatex zone Forelo Soavina sy ny tapany atsimon'ny Antananarivo iny vita rehefa miasa ny disjoncteur 35 kVA avy amin'ny Tana Nord zany hoe mamatsy ny Ivato tanàna Ivato aéroport Asekina Mandrosoa Andranotapahana Ambodratrimo Nosiala efa miazakazaka mifantarana ny site na ny stock d'intrant de traitement d'eau mandro seza voalohany sy mandro seza faharoa ary misy décanteur pulsateur anankiroa pulsateur vao nitsidika tsy lera tany ny ministra tamin'ny herinandro teo zay nahitan'izany ny vahoaka malagasy 1 septambra lasa teo zany ny zavatra hita de hoe hosoloana reo fantsona eto Antananarivo mirefy 420 kilometatra ary ny fitondrana Andry Rajoelina amin'ny alala ny volam-panjakana indrindra nanaovana izany jiro raha fehezana ny filoratsiraka no jery fotodrafitrasa momba ny angovo tamin'ny taona 20 de andekaleka fa ny sisa tsy nanao ary Andry Rajoelina irery no manohy an'izany fotodrafitrasa zany ka nanohy an'ireo ezaka 20 ny vide générateur le ray may ary ny maya tamin'ny 20 sy nanampy générateur fahaefatra zay voapetraky ny orinasa Sinoa no tsy diantsika niaraka ministra Andry Ramarso tamin'izany na Manamampatrika misafity kosa ny centrale solaire eto amin'ny faritany Antananarivo Ivato ametrahana 100 mégawatt i Moramanga Filatex ametrahana 70 Moramanga GSU ametrahana 50 Apangabe andrevana Antananarivo iny 2,5 mégawatt Ambatomravavy efa io hita tsy tazany député Antoine Rajerson io 2,5 mégawatt ary ao Imeritsietosika de ametrahana centrale solaire 10 mégawatt ary eny Ilafy Avaradrano 7 mégawatt akariny eto Antananarivo amin'ny ary eny Ambohimanambola ny fitaovam-be milanja 70 tonnes ary natao ny fanamboarana lalam-pirenena faharoa sy ny tetezana maro ary amokatra 500 mégawatt ity solika ity tsy miandry ity groupe ity tsy miandry amin'ny fehefafenony fa vao mahavita ny 30 mégawatt io dia hahodina hoy ny ministry ny angovo Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier fivirina tsy tapaka miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika ny DG Jirama ny ministry ny asa vaventy ny ministry ny angovo sy akoranafo volam-panjakana malagasy madiodio hatreto ny fandrenana andreo fotodrafitrasa na ny termika na ny hydraolika na ny angovo ireo iarahana mpamotsy vola sy ny sehatra tsy miankina ihany koa ny sasany tahaka an'izay misy any Volobe Saofika Tetezambato ary Ranomafana fehiny mba edina amin'ny kolikoly de nisy ny fiara-miasa matotra amin'ny Jirama ny préfecture ny Bianco ary Sepokotany 2,7 eo koa ny tetikasa PAEP na hoe projet d'amélioration d'accès de l'eau potable na hoe tetikasa fanatsarana ny fampisitrahana rano fisotro madio ny poniny Arivo mbola azo trandrahana ny chute de la Lili Antafofo sy ny any Ambatofotsy Faratsio ny vaovao farany dia efa tonga ihany koa reo
panneau miele vaventy 70 isa efa vita ny tolobidi raisam-pirenena tonga koa ny bateria 20 megawatt ary ny ministre ny angovo sy akoranafo Jean-Baptiste Olivier nanambary izany fa nivaliny tolobidi raisam-pirenena iala ny tomasina amin'ny terinandro isika lay fitaovam-baventy izay ahitana alternateur transformateur ary tableau électronique ny entana mavesatra amindreo dia ho araha amin'ny tany filaminana ho ihany ny ministre ny angovo sy akoranafo neona tamin'ny zany ministre izany ireo tompona andraikitra avy amina jirama sy reo voakasika momba nyty olany délestage ity iza zany no nateraka ny délestage marikaravalo manana iza ny tsy namaolana ny fitondrana teo anelanelany ary ny namaolana dia andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay fe mampatrik ny zavatra ngeza be ao anatin'izay resaka rehetra zay Martial dia zao misy otropo politika eto amintsika misy otropo politika dia le fanoherana tsy mandeha makany amin'le fanoherana tena mendrika fa fanoherana vampira mahatonga amin'ny teny an'izany dia zao le mpanohatra eto ohatran'ny mitsipina kotro sisa tena mialatsiny hevitra ty famakafakana dia le akotro tsiponina eto sy roa ireo no tambatambatra fa ny résultat n'le izy ratsy mampatahotra mampiororo ary tsisy vokatsoa azo okazava apetrakitsika ary ny santionany lany ho filohan'ny SADC ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandeha perturbation maro isan-karazany mba hientina anakanana an'izany tsy atao eto hientina hoeritreretina mihitsy hoe misy moa ny teny hoe tsy mendrika an'izany sy ny sisa fa nisy ny naine tsara velatsy rehefa avy ny teny tsy mendrika an'izany sy ny anina izy sy tsy manaiky dia le tsara velatsy ny raba indray izy avy eo arabaina lasa filohany SADC hitanao le problème iny zany akoatra iny dia natao daholo ny perturbation ara-politika rehetra mba entina ampisavorovoro savorovoro zany izy zavatra ratsy tsy filaminana ane zany tsy au contraire ary ve tokony faly ny rehetra hoe lasa filohan'ny SADC ny filoham-pirenenay efa goavana be zay lasa ihany nandeha le tsipina kotry nampifangarona tamin'ireny ambo malaza zay tsisy idirany fa maolo mivahaolana sy ataontsika hoe mitsinjo ny vahoaka malagasy moa le filoham-pirenena dia niezaka ny teny nampafantatra ny zavatra misy tao anatin'le izy dia natao akotro koa iny zany nalaina koa dia lasa ihany mitady akotry hafa indray natao daholo ty zavatra rehetrarehetra ty dia io zao ny akotry anankiray indray dia oviana teny aminay faritra varadrano iny amin'ny andro alina efa hoe délestage tournante mandeha ny vaovao fa ty fotsiny aloha mba hiangaviana ny jirama mba miangavy raha azo atao eny indraindray manao zavatra tsy mora fa respectena le heure ajaina le heure zany iny zany mba somary efa taitaitra ny olona hoe tonga ny amin'ny valo ohatra mandeha efa samy miandry amin'ny valo jerena amin'ny sivy tampoka vao mandeha sahala amin'izany iny zany somary masorena kely nefa tsy tokony hitarika mihitsy fa tsy tokony hitarika zany tabataba dia mahagaga ty io le akotry teneniko commune Kadikely sy ny sisa amin'ny faritra Kadikely iny zany tsorina fa timany ao timany be ny tanàna ao fa tany amin'iny faritra iny dia misy akilanja soufflé sy alina indray miaby tsotsoka soufflé momba ny jiro tapaka zany hoe le akotry tiako tenenina zany dia mbola eo ihany le tandra kely le misy zava-maniry koa satroka azamaratra satroka azamaratra dia
aiza misy an'izany ao ananina ao dia ny olona tonga dia zareo anina indray zay tsy maintsy izay foana io hitanao le fandraisan'ilay olona azy tsy maintsy izay foana ke mpanohatra moa zany dia zara dia oa dia lasa le tomobile mandeha sakana sorena ngeny olona tamin'iny betsaka ny antso anay hoe avianareo mpanao sorena ny olona satria doripony hoe inona bahanana le lalana tsy asiana lalana sy ny sisa dia gagy ianao hoe ahoana zany fa zao akotry daholo zany rehetrarehetra zany zany ny rofiny hoentina hitadiavana dia iny ndray koa akotry anankiray koa tatsy niny testy akanjo moa nisy tonga saina ihany dia nitsipaka ambava fo arivo mamo akotry iray koa iny dia ny akotry manaraka koa zao mbola niraisina dia ny zavatra misy ihany koa dia zao arahodina le jiro tsy mandeha zany misy koa teny alasora raha tsy diso dia jiro tsy mandeha dia le stage sy ny sisa nefa efa fantatra zareo fa efa eo le vahaolana zay indrindra efa eo le vahaolana ny tenenao teo efa eo le vahaolana efa fantan'izao hoe ao le fitaovana ngeza be iaingany tomaty faty zavatra ty efa mipetaka reny tsy zakandry zalahy io hoe iva le problème dia eno zareo tamin'ny herinandro manko le hoe efa mivoaka le avis d'appel d'offre international hoe 70 apetraka eria tsara sotra laky arivo mbola saika ho teneniko moa marary kibo efa lasanao marary kibo dia zao efa iva le olana efa iaigna le fitaovana lehibe sy sisa dia io le problème andry zareo tena ivaty fa za miteny anao fa alohan'ny farantaona nge ho tapitra ny délestage raha mifahitana an'izao raha ohatra zany iresaka fotsiny hoe Antananarivo satria nahoana le fitaovana lehibe isoana ny MTP ny asa vaventy nanao lalana sy nitady ny vahaolana hitaterana an'io entan'io am'izao fotoana ministre ny angovy efa miteny fa iainga le eo ambany fanaraha-mason'ny filohan'ny repoblika fa za miteny ry mpitandro ny filaminana miaro ny fananany sy ny vahoaka ambentsara lalana alao mba ho tonga soa amin'le toerana le fitaovana ngeza be amahana ny olona ny délestage donc zany tsy voandroany nge io filoham-pirenena io nitady vahaolana ho an'ny délestage marsial le na tamin'ny araka tamin'ny ministre André Masson tsika tamin'ny fotoanandro efa tsapa daholo ny filana rehetrarehetra nataon'io filoham-pirenena io namany olana zany atao hoe délestage zany marina ny teninao tao anelanelany tsisy ny rarahany io ny sasany ary moa dia tsy te hiteny tsony dia ny zavatra misy io ary fa hovahana le olana marina fa marary le tsy misy jiro marina fa misy fahavoazana ngeza be fa efa apotra tsara mihitsy zao le pirofo ngeza be hoe hovahana le olana ary fantatra fa iva dia inona le problème créé vansazany tsy anapiny ny famahana ny olana ny délestage fa lasa indray mampifendrofendro sy mampitahotra ny olona amin'ny resaka délestage ka mamiteraka perturbation matsiravina be eran-tanàna eo dia ilaza fa ny 25 dia ny vahoaka koa nefa mahatiny efa hoe efa hitan'le olana tsika koa manana zo satria tsika sana-vahoaka miaina anaty vahoaka tsy afaka mitaka vahoaka dia afaka misokatra ne ianao ao amin'ny pejin'ny ministèran'ny angovo sy akoranafa ofisialy afaka mijery tsika ao amin'ny pejin'ny jirama ofisialy afaka mijery tsika ao amin'ny pejin'ny présidence de la république zay manokatra andreny hoe inona ny hetsika atao fa tsy matoritory fotsiny amin'izao dia mbola ato amiko ny tahirin'ny orona-peo dia le mpanao politika dia ty le izy moa mitiky tenenina le vahoaka zany efa miditra amin'le hoe didy maso asympanafody mareta fanana ny soa fandry marary kibo apatorana io efa manao an'ilay mandehatrafo mitady situation mafy be mitady fampitahorana be da be nefa milaza fa mpanao politika milaza fa tia tandrazana milaza fa mitsinjo ny vahoaka milaza fa ohatran'izao sala am'izao aiza le vahaolana omeny izy ireo manampy ny vahaolana hoentina raha tena mpanao politika marina raha tena mpanao politika marina okazavy ty resaka ty donc zany amiko ampanetretena ny tenenako fa tsy mpanao politika ireo marsial fa tena hoe
andeha amotika amin'ny fiainam-bahoaka sy amotika an'le firenena ao anatin'le izy satria nahoana perturbenao ny fiainam-bahoaka perturbenao ny situation rehetrarehetra efa mitady vahaolana efa misy vahaolana averina manao ahoana indray zany Madagasikara averina zéro dia nitetika dia esory président Rajoelina efa mahazo voatsakaina atsika nandritra an'izay fotoana izay neretana ny zava-nisy teto tsisy andeha kosa andeha hitododoa amin'ny zavatra ohatr' izany tsony Marcel tsy mitondra soa tsy mitondra vahaolana tsy zavatra tena manay kandana voriana ianao amin'ny 25 alefa be ngely izy atao anatin'ny tambazotra amin'ny 25 fotoana tsy lasa tsony ny jiro sisiny sasa moa ny taritarika bidon nakatsina karo ka nahitarika bidon 5 ary ianao andeha eny dia jereo aza mandainga situation teo analakely farany antso vondreo mipitarika bidon nisy nanampy azy ve nisy nanampy azy ve Martial raha osambony nisy nanampy azy ve fa miteny azoko avoaka ty oronam-peotira ilay fa mivoaka eny teo ange de hoe reo raha sefo eto amin'ny fa tena mandrebreby zany ny zavatra nisy tao ka io na hovoizinao takin'inona raha mbola situation ao anatin'ny akasarotana amin'ny fiainam-bahoaka ka ampiverina zéro amin'ny fiainam-bahoaka ampiverina zéro amin'ny Madagasikara ampiverina zéro ny zavatra rehetrarehetra tsy ekeny ny vahoaka malagasy tsony zany ary tadio tsara fa ny olona mifidy ny filoham-pirenena ane kamaronisy manana ny fomba iarovany ny mpitondra ihany koa ny pomba azy rehetrarehetra tompoko azafady fa tsy ahoana dia io indray zao problème tadia izay le akotra angonina be da be hoa vodivorona koa zao io problème androany hoentsika moa vaovao ofisialy fa nandalo kely fotsiny zahay ny teny sakorikatalo tsorina fa tsy nahazo détail ka tsy afaky nilaza ny zavatra hoe aneto fa ivoaka ny vaovao raha riva amin'ny ana dia samy manaraka tsika dia jereo tsara le akoa inona moa zany ny mpianatra raha ohatra migrevy mpianatra tokony isy ve ny famitehan-javatra tokony isy ve ny ataontsika hoe herisetra tokony isy ve ny fanomban-javatra tokony isy ve kagy ianao dia le mpitandro ny filaminana mahazo losa mitandro ny filaminana matoa mampiasa ny fitaovana eny aminy dia zavatra tandrify amin'ny misy azy ny ampiasainy azy tompo ary tsy miasaasa foany reny raha tsy misy ny antony ampiasaina azy oka zavy ty dia izay le akotry tenentsika dia ampangaina hatramin'le mpitandro ny filaminana dia tiana zany le olona zany asaviritaka be le korota Madagasikara tsy mety tsony nohatran'izao hoe taonao rery ny korotana tompoko fa ry mialatsiny tsy antsony ny problème andra malagasy satria nahoana ny zavatra hita maso eto nge Martial misy zava-bita be da be nge eto ninona zavatra resahany ary misy ny zavatra efa azo ampiasaina tsara misy ny zavatra tena hoe eo mpanamboarany misy ny zavatra efa mifonctionne sy ny sisy ka tsy alohan'ny olona ve mitanika sy mampandroso ny zava-misy azy dia miandra ny zavatra ho avy tsara toy izay andeha amotika andremany any anaty Facebook tena misy manao vavaratsy lasa misy vahopa tena teny ratsy tsy fakahitana mahazo ny sénateur anankiray Ramatoa Lalatina Rakotondraza tena mampalahelo le toetsaina fiantsina tena natao mihitsy zany zay fomba entina kanefa mendrika an'izany ve tsika mendrika an'izany ve tsika tsy mendrika an'izany tsika dia ny sasany moa misy manao comparaison ny Madagasikara ho atso Nepal novina faingo keliko fotsiny anapiko anao le hoe raha ohatra ka nanao foto-drafitrasa momba ny angovo le teo anelanelany dideratsiraka sy ny tetezamita ary ny tao anelanelany tetezamita sy ny fitondrana Andry Rajoelina dia rariny hoe le zavatra nataonay le ka tsy nitohizany fa tsy nanao dia le tsy nanao ndray zao no miantso le vahoaka mitsara ny vahoaka amin'ny délestage ny dadany délestage zao miantso an'le mijaly izy no nataoko ny tokony ho teneniny satria izy ny ray ny délestage aleo azava le grevy amin'ny 25 na ny anaran'le izy hoe grevy ary na dia maheno fotsiny izany hoe grevy tonga ke dia miorina ny sainy olona grevy ahoana le tonga dia miasa ny sainy io dia ikatona indray zany n'izao dia hitanao eo le tsy partisan satria ny olo-pirenena tompoko misaina sy mahafantatra ary alao zany tsy maninona alao hipetraka ty aminay olo-pirenena rehetra raisitsika olo-pirenena mihitsy tsika miaraka amin'ny vahoaka malagasy ny atao hoe fahendrena
tsy te handehany amin'ny lala tsarotra sy manahirana tsony fa alao mizotra amin'ny lalana zay efa tokony izorana ka manome fantsiana sy vahaolana fa tsy mampiororona mampitahotra ka iemotra ary mamendrofendo vahoaka mamendrofendo ka sanatria andrava zavatra tsy tokony horavana de lasa manahirana ny zavatra miseho rehefa avy eo zany rehetrarehetra zany ny zavatra tetsika ka zay nitenenako hoe nen'le mpanohatra eto amintsika de zay le akotra ny tsoponiny etseroa de farany tena ngezabe sosialim-bahoaka ngezabe ny jiro sy ny rano mampatrika akoatran'ny hoe fampianarana nampina mpampianatra misy mpampianatra zao raisina mpiasa-panjakana efa mandeha indray le recrutement misy le mpiasa paramètre mitaraina zao ny triade le hoe ampiakary hoe ndre matofilova tsy ampy le telonjato fa efa 2 arivo mahery navita an'le eny amin'ny sekolin'ny ifirpa le hoan'ny paramètre mamasina mangataka koa ny any amin'ny domaine topo misy an'ireny nanao ny asa ny sisisy dikan'izany zany le social-mbahoaka le jelen'ny filoha io asindrareo fingapingany satria hitany ary ivoaka daholo reto zavatra lazainy reto any ka any amin'ny tsy anakaramana ny voasa ary any amin'ny tsy mivoka ka fantatra zao iva le olana iva le olana le olana farany tia ngamba mba hevitra avy amiko Martial tsy haiko anahoana ny hevitra ao tsindry-peo mafy be ty resaka rano tsika tsy mahay manamboatra rano rangaha fa mila fandaminana kely io resaka rano eto Tananarivo sy manodidina io asio fandaminana io fa tsy mety io le rano verivery fotsiny sy ny karazana ray zay faharoa aza mifanometsiny amin'ny rano fa nandorany tsy lany daholo hazo tapaka charbon amboarina kapaina ny hazo tanety dorana sy ny sisa dika ny tiako tenenina de zao zay faritra nambolena hazo ka ny tapahana de alao iverina hazo ny ambolena eo tompoko fa raha ohatra kosinareo eto aloha teny amin'ny tontolo iainana mahita voatabisy tongolo nambolena eo nakatsaka de tadiavo ny tompony de ampiaro aminy lalàna asa vo isorony teo zany fa alao iverina hazony eo hanamaitso amany olana iraisana fa tsy hoe tapaka le hazo teo de lasa ovo karoty voanjobory tsaramaso ny solon'le izy teo tsy mety tadiavo ny tompony zany de raiso mifepetra fa tena tsy haiko tena za zany tena mijery nandinika lalina be an'izay zavatra zay Martial fa anisan'ny famahana olana zany amin'ny resaka rano satria efa voabedabe tsika amin'ny resaka rano nefitsika tsy mahay manamboatra rano marina ianao hitanao midorana karafantsika midorana tany isalo de hitanao eo atapin'ny orombe mialan'ny iosy de miakatra na tiala mainty manombaka tonga eo mandala n'iny andio lava le commune misy ny Tojigreen iny ny asa mafy ny Tojigreen manamaitso ary ndany ianao mandalo amin'ny lalam-pirenena favitra fefa maitso be sady le azo volen'ny Tojigreen orinasa italiana izy io miasa satrokala ary tany amin'izany satrokala zany manodina ny géranium huile essentielle izy misy centre éolienne ngezabe ao satrokala manamboatra asa be debe ao ny Tojigreen miala tsy fa hitatsika zany eo akazo telo ny vily de tsy mahay an'izany ary Tojigreen manodina sy nanamboatra ny letsy farantsana nisy am'taona mampatrika hoe ho apoka ho ny farantsana de ny tenin'ny technicien raha apoka io de mety isy faharitana le nappe aquifer le tobony rano ato amin'ny faritra Tananarivo raha io no apoka satria tsika zanaky ny faritiny de tsy napoka io fa alona nanao an'le hoe fitrandrana de io izita io vita tsara ny anaovan'ny orinasa Tojigreen azy miala eto mahitsy ianao mandeha Soavimerina de tonga any Ambodrazana any Ambomasina tombotsomba vahoaka ny tadiavintsika era manana vahaolana era amin'ny sainto amin'ny vahoaka malagasy ny tanjona fa tsy korotana na tabataba sanatria satria tsy ahitamba-olana zany fa lasa fifandrafesana indray ary ny zava-misy ao anatin'izany ny fialonana ara-politika alao an'zareo mpanao politika de izy ihany no levo
zany eo fa isika vahoaka malagasy ny zavatra fampanantenana goavana de zao efa betsaka ny profita sy ny asa vita ataon'ny fitondram-panjakana etsy andany ny famahana ny olana araky ny resaka rehetra teo tamin'ny investigation sy ny zavatra rehetra resahana momba ny jirama koa nge tenenitsika ny jirama nge efa nandraisan'ny fitondram-panjakana fepetra ary tena hoe nidiovina mihitsy tratra daholo anginona nao adalany reny nampimenimenina tsika rehetrarehetra reny tratra daholo reny ary am'izao fotoana zay mbola manao de fa misy mpanaramaso araky ny tokony izy fa tsy araky ny vetsovetsondrareo hoe lafo ny jiro ny jiro tsy mandeha kanefa lafo zoan'ny olona ary malalaka mihitsy ny anaovan'ny olona ny déclaration any amin'ny jirama hoe ny jirona inge ka tsy nandeha nandritra n'izao ora sy zao taona ka ahoana ny lasa mbola ohatr' zao ihany zoatsika mandeha manazava an'izany any de zoan'ny jirama manao ny kajy be da be eo anatrehany eo ho fatany tsara hoe tena marina tokoa ny ohatran'izay fa aza manaiky fendrifendron'ny olona fa zao ny tanjona de zao ny famahana olana ary ny olana tsy maintsy miva fa raha andeha any amin'ny resaka hoe crise kosa oketsy tsy andeha hiverina am'izany tsony aka ny zavatra teny ngeza be ny resahantsika teo ry mpiaino an-tsaina hiditra amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday aritsika